tolo-dalàna momba ny fifidianana sy ny mahakasika ny filakevitra amboniny tsara ary ny rinjan-dalàna momba ny vondrom-bahoaparitra sy ny zara-pahefana fa eo ihany koa ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakanana sy mpantsina ireo no tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra fivoriana tsy ara-potoana fahadimy ho tanterahany ny solombavambahoaka manomboka ny faha-telopolo ny volana jolay ho avy izao. Nandritra ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy manamboninahitra ireo mpianatra 710 menada tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampianarana vaovao fanampiny. Ny volana novambra ho avy izao no hanomboka hampiatra ny diplôma licence en sciences de la défense ny ao amin'ity akademia ity. Ao mafisina kosa ny fepetra fandraisana ireo mpianatra manoloana izany ka ny fahasalamana sy ny fari-pahaizana no tena ho jerena akaiky. Vahiny sitraka ravonarsion anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu Andriamatoa Amelo Charles mpiambana ao amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra mahazo vatsim-pianarana ny ivelany hiresaka mahakasika ny olan'ny mpianatra ny Chine izay mbola tsy nahazo ny vatsim-pianarana efa ho 30 volana izao. Farany any ivelany Raharao Prochojant samy nanaiky ny ampitsahatra ny ady mandritra ny 12 orany hamasy sy ny tafika israelianina. Na izany azy mbola sarotra ny toedrarà nandamokatra ny fanelanelana diplomatika iraisam-pirenena. Hatramin'ny nanomboany ity fampiatoana ny ady ity, razana maro no tafavoaka tamin'ireo trano rotiky ny bomba. Ny andindininy avy hatrany. Sy mandroatra reky izy na sasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony maky sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony maky. Vovon-tsavony maky, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Miarabantsika rehetra manaraka ny fahitalavitra KOLO amin'izao takariva izao tafiditra tanteraka ao anatin'ny ora izay anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO moa ny ora tahaka izao ka manasanao mpanatsanara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany tolo-dalàna momba ny fifidianana sy mahakasika indrindra ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara ary ny rinjan-dalàna momba ny vondrom-bahoakaritra itsinjara-pahefana fa eo ihany koa ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina. Ireo no tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana fahadimy ho tanterahan'ny solombavambahoaka manomboka ny faha-telopolo ny volana jolay ho avy izao. Erinirina rabary no mitatitra ny andindininy. Enim-bolana izao ny fitondrana rajonary mampianina, efa-bolana no nijeroany ny governemanta. Nivoaka amaly ny fampiatsonana ny anteny miaram-pirenena hivory tsy ara-potoana ny 30 jolay izao mandritra ny 12 andro. Tsy mbola voafaritra tao anatin'io fampiatsonana fivoriana nivoaka tamin'ny filakevitry ny ministra io anefa ny tena voatoaty ny fivoriana. Izao voafantatra fa hodiniana ny mikasika ny lalàna ny feny teti-bolam-panjakanana sy mpantsina. Voafantatra amin'io hoe ahoana indray ny endriky ny vola ampiasain'ny ministera. Rehatra eto fa mbola ampiasa hatrany amin'ny 520 isan-jaton'ny vola io ny ministera telo izay manakaiky any Ambotsotrohatra dia ny ministera mpanjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny loharanokarena goavana ary ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Ry ihany koa fa niampy hatramin'ny 520 isan-jato ny vola ampiasainy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Itombo ny vola ampiasain'ny fanjakana noho ny fampidiran'ny aide budgétaire hatrany amin'ny 50 sy 200 tapitrisa dolara anoany raha kely indrindra araka ny kajy tsotsotra natao. Nitombo ihany koa ny an'ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena raha toa ka tsy nisy fiovana firy ny an'ny ministera ny angovo sy ny ministera ny fanatanjahantena sy ny hafa. Ankoatran'io teti-bolam-panjakana sy mpantsina io, isan'ireo ihany koa fa mety enjehana olan'inona ho lalàna manomboka amin'ny alarobia izao. Ny hevitra naravin'ny ministera ny atany nandritra ilay fihaonam-be-pirenena ny tanterahana ny faha 1 sy ny faha 2 ny volana jolay farany teo dia ny lalàna samihafa momba ny fifidianana sy ny vondrom-bahoakaritra itsinjara-pahefana ary ny momba ny filakevitra ambonin'ny mpitsara. Raha tsy ahivina efa nahavita nanolotra io lalàna momba ny vondrom-bahoakaritra io ny avy eo anivon'ny anteny miaram-pirenena saingy hatreto dia tsy fantatra hoe nakaiza ireo rinjan-dalàna sy tolo-dalàna ireo. Misy mihitsy azy ireo milaza fa ninina natao ireny mba mahafiorina ny atoko HVM aloha mialohan'ny irosona ny fifidianana. Mazava ho azy fa ho fantatra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana iny hoe
inona ao anatin'ireo lalàna natolotry ny solombam-bahoaka no tsy mety amin'ny fanjakana ka antony tsy nandaniana azy ireny. Inona ny fanovana nentin'ny governemanta? Ratsehivina, ny minisitry Atotany efa nanambara fa tsy ampy ny fivoriana tsara-potoana iray amin'ny fandaniana ireo karazan-dalàna ireo. Ny mety ho zava-mitranga, hiazakazaka ary ho tery vaimanta ny fampandaniana ireo volavolan-dalàna avy amin'ny fanjakana ireo noho ny tsindry avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tokony rosoana amin'ny fametrahana ny fanjakana tsara tatana faran'izay aingana. Eo amin'ny tontolon'ny diplomasia kosa indray dia nahembotra amin'ny farany volana aogostra izao indray ny fivoriam-bean'ny vaomeran'ny ranomasimbe indiana tokony ho tanterahana androany raha ny tetiandro efa napetraka tany ampiandohana. Io no tapaka nandritra ny fivorian'ireo delegasiona avy amin'ireo mpandray anjara izay notontsaina ho Malta ny Comore. Ity fivoriana ity izay Madagasikara no hitarika azy. Izao fanemorana izao izay natao mba ho fiombonana amin'izay ny Frantsa tao aorian'ilay lozam-piaramanidina ny fa-24 ny volana Jolay farany teo. Tombontsy maro moa no ho azon'ny firenena malagasy raha nambarany ministry ny raharaham-bahiny androany toy izao ny fanampanazavany. Raha azotsika zany misy centre anankiray izay iarahana edivana zany amin'ireo nosy rahavavy ireo raha azo Madagasikara zay dia misy tombony be dia be tokoa. Tsy afaka hiditra lala satria amina pour les raisons stratégiques tsy afaka hiditra lala amin'izay. Pejin'ny toe-karena dia manodidina ny 500 tapitrisa dolara ny fanampiana avy any ivelany tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasipantsina izay entina volanina nivon'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza amin'ny alarobia fa-30 ny volana Jolay eo avy izao. Anomboka hitantaratra amin'ny vola ampiasain'ny fanjakana manomboka izao ny fampiasam-bola avy any ivelany raha toa lany io lalàna momba ny teti-bolam-panjakana izay nasipantsina io. Fantatra ihany koa fa voafaritra ao anatin'ny lalàna io ny subvention atao vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Ny any indiny miaraka amin'ny Zorakotandrina. Tsy mbola atoato ny fahafahana fanjakana malagasy miala amin'ny fanaovana subvention. Tsy maintsy mbola hiditra an-tsehatra amin'ny fanampiana ny mpitatitra ny fanjakana manoloana fiakaran'ny vidy solika. Ratsehivina, tamin'ny taona 2024 izay niakaran'ny vidin'ny gazola ho 700, tamin'ny mbola 770 ariary ny litatra no ny subvention farany nataony ho an'ny mpitatitra. Famerenam-bola 90 ariary isaky ny litatra no natao tamin'izany fotoana izany. Tsy nitoy anefa izany ary tsy naharitra. Fantatra amin'ity taona ity fa carte carburant no ampiasaina hisorohana ny fiverenan'izany tsy fahombiazana izany. Durala misy d'accompagnement zany tsara mbazaray amintsika io zany tsy hoe an'ny ministère finance reny na ministère stratégique samy rery na ministère transport samy rery fa ho antsika rehetra mitady vahaolana amin'ilay izy mijara tsonjovina zany dia hoe mba tsy hisy fiantraikany be loatra mividim-piainana sy fiainam-bahoaka raha ohatra ka miroson'izay zany tsika. Misy fotoana izy ho atsoatra ministère ny transport ilaza amin'ny rôle izy ny bebe koa amin'izay mécanisme ho apetraka amin'izy mba hialana ny fomba natao tamin'ny ratsaroantsika nareo mety tsy naharaka ny zava vitsy maraka tamin'ny taona 2024 efa nanao izany tsika nanapiny ny mpanampitatitra fa tsy dia tena naombo tsara izy fa amin'izao fotoana izany misy fomba avolenta morarahana ary mamoko koa ho apetraka ny ministère ny fitantanana ministère ny transport ministère ny stratégique miaraka ministère ny fitantanana teti-bola amin'ny jerevana ny fomba analefana an'izay eo anivon'ny transporteur ho an'ny daolobe. Tsy mbola fantatra ny hoe ohatrina ny vola atokana ho an'ity subvention ity. Fantatra kosa fa famerenana 20 ariary isaky ny litatra no averina ho an'ny mpitatitra iombonana ao anatin'ny votoatin'ny loi de finance rectificative ny antsipriany izany. Teti-bolam-panjakana voalohany tato anatin'ny 5 taona ahafahana mampiasa ny vola fanampiny avy any ivelany mitetina 500 tapitrisa dolara raha kely indrindra. Ny aide budgétaire zany anoany amin'ny 150 millions de dollars any farafahakeliny zany no tafiditra amin'ny titonty azadiny fa tsy tafiditra ao anatin'izay raha ny mikasika ny Union européenne to zany misy aide budgétaire ny azy 97 millions d'euros ao anatin'ny 2 taona fa ankoatran'izay raha 455 millions d'euros no atolotriny. Ankoatra izay,
Andrasana hatramin'ny volana desambra izao ny fanomezana ny vola avy amin'ny vondrona eropeanina dia izao apahany voarakitra ao anatin'ny 11e Fed izay mitetina hatrany amin'ny 7.9 tapitrisa euro. Ny drafitra asa-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy ny famaritana mazava ny lahara-pahameana avy amin'ny fanjakana malagasy no mbola mindrasana amin'ny mpamatsy vola. Ny ministry ny vola sy ny teti-bola ankehitriny izay efa neken'ny vondrona eropeanina ho coordonnateur national mba tompona andraikitra malagasy voalohany andrindra ny fampiasana andreo vola ireo. Fa mbola hijanona amin'izay toe-karena izay hatrany efa antitra sy simba avokoa ny fitaovana eo am-pilatana ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny sistaniny sy ny faridranomasiny. Na mandany vola aza tsy sarotra ny mametraka ny rafitra iarovana izay faridranomasina izay raha nambara ny syndicat ny Tatsambo eto Madagasikara na ny Sigma izany. Vonina ny anampy antsika malagasy ihany koa ny BT eo amin'ny fiarovana ny zon'ireo Tatsambo malagasy miasa maneran-tany. Zorakotindrina trano no mitatitra ny andindiny. Mibanaka ny sistan'ny Madagasikara raha fehezina amin'ny teny fohy. Tsy ampy ny fitaovana enti miaro ny sisin-dranomasina. Vokatra izay tsy fahampian'ny fanaraha-maso izay. Arenan-dranomasina amin'ny tetina $200 isan-taona no very. Tsy mbola tafiditra ao ny fanaovana trafika ny bois de rose sy ny arena-kibon'ny tany isan-karazany. Fitaovana efa lany andro avokoa no ampiasain'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ka manano sarotra ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny faridranomasina eto amintsika. Sambo izay efa tsy miasa ny ivelany no ohatran'ny hoe omena antsika. Ny sambony ataontsika hoe reny Juillet na reny mpanjono tsy ara-dalàna manjono aty amin'ny faridranomasitsika reny matetika sambo mandeha mafy, izany hoe mihoatra ny 15 nœud 20 nœud. Ny sambo ananantsika izay lazaina fa omeny ny vahiny antsika na frantsay na Union européenne na inona sambo tsy mihoatra ny 12 nœud. Ary raha misy sambo le hoe alazaina efa hoe aingam-pandeha zany sambo kely izay tsy afaka mandeha ny ampovoan'ny ranomasina. Manodidina ny $227 ny vidin'ny sambo mpiady moderna iray amin'izao fotoana izao. Raha ny tombatombana amin'ny totalin'ireo arena very noho ny tsy fisian'ny fanaraha-maso, tsy tokony hanahirana ny fanjakana malagasy ny mandany vola amin'izany. Foana daholo resaka ataontsika hoe halatra sy fanondranana tsy ara-dalàna ny arena eto amintsika ireo. Ary tena mamorona asa mahavelona ho an'ny malagasy izay zavatra izay. Fa isan'ny manana olana ihany koa ireo Tatsambo malagasy amin'izao fotoana izao. 5 eo izy ireo no mila ravinahitra ka miasa amin'ny sambo maro maneran-tany. Taorian'ny fivoriana mikasika ny fitakinan'ny zon'ireo Tatsambo tany Genève tamin'ny 29 volana Jona lasa teo. Dia nanambarany fahavononany hanampin'ny Tatsambo malagasy ny sampan-draharaha momba ny asa avy ao anivon'ny firenena mikambana na ny BIT izany. Isan'ny olana sedrain'ireo Tatsambo malagasy ny fisian'ireo mpanera manelanelana azy ireo amin'ny mpampiasa sy ny tompo-tsambo. Tsy le mpampiasa no tena ratsy fa le mpijirika olona na le service de recrutement izay manao io atsojay isan-karazany io ary tena manara roatra mihitsy. Eto amintsika ohatra dia misy ny service de recrutement tsy maty manoty eto. Vola 3 tapitrisa ariary isaky ny Tatsambo iray no takin'ireo mpanera ireo raha teo tafiditra hiasa amin'ny sambo iray. Resaka jony no tena iasan'ny akamaroan'ireo Tatsambo malagasy ireo. Ivadika pejy hafa kosa isika ao anatin'ny famaranana ny Ramadan sy entina ihany koa hanampiana ireo tokantrano miaina ao anatin'ny tsy fampiana. Spaghetti 10 tonnes no nozarain'ny orinasa Sofia Distribution mpamokatra sakafo iray eto Antananarivo androany. Olona miisa 3 no nahazo izany fanomezana izany ary iparitaka iran'ny tanàna Antananarivo izan'izany ny teny amin'ny fokontany ny 67 hectara ny akany Betania ary ny tetsy amin'ny moské Ambalavao Isotry mbola itoy ary hitatra any amin'ny faritra ity hetsika ity raha ny fanazavana hatrany toy izao ny fanampanazavana. Ity hetsika androany ity dia tafiditra anaty fotodrafitrasa anankiray antsoina hoe fifanampiana ao amin'ny orinasa Sofia Distribution. Ny zavatra atao androany dia izara maimaimpoana 5 tonnes na paty ho an'ireo olona sahirana rehetrarehetra tsisy navahana na ny musulman zany na ny malagasy na izay mpino hafa ary. Dia mbola itoy izao hetsika izao mety zavatra hafa indray no zaraina fa mandrapifaran'ny taona zany dia ao anatin'izay fotodrafitrasa izay dia izara foana ny orinasa Sofia. Ny ezahana zany hoe tsoferana eto Antananarivo le izy fa mba hitohy hatrany amin'ny province any.
Maresaka momba ny sosialy kosa indray mpamboly avokoa ny fitopolo isanjato ny ponina ambobomanga kely atreto ny fampiasana ireo fitaovana entina anaovana izany asa izany ary ny vidin'ny zezika sy ny masombolo no mipetraka olana ho azy ireo etsakilan'izay nefa 7.20 isanjato n'ireo mpianatra misa 3.700 navoaka omaly tetsy Antsahamanitra ny rafitra tao anatin'ny tetikasa prospere ny ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny any ambanivohitra no nanaraka ny lalam-piofanana fiompiana sy fambolena izy fiatraikany any amin'ireo mpamboly ireo ve ny andian'ny mpianatra izay nivoaka tahaka izany ny any ediny ny arahan'ny Michela Naritsona. Isanandro amin'ny 4 maraina no misy ny tsenabe ny Ambohimanga kely izay hovondronan'ireo mponina eny izay mpamboly ny akamarony. Ireo mpivarotra eny Mahazo sy Andravango no mpaka ny entan'izy ireo. Misy anefa ireo olana mipetraka manoloana izay sehatra ny fambolena izay raha ny natoerana manokana no resahana. Isan'izany ny vidin'ny zezika sy ny tsy fahampiny ny fiofanana nanan'ireo mpamboly ireo. Ampiasana an'ilay fitaovana tsy mitiampy ny fitaovana any ny eto manana anazy ohatra ny zezika amin'ny fampiasana ny fitaovana hoe entina miasa amin'ilay vokatra. Vidin'ny zezika zao aloha dia tena lafo dia lafo na dia te hamokatra mafy ary zay dia ny zezika lafo. Etsakilan'izay omaly no nitanterana tetsy Antsahamanitra ny famoahana ireo mpianatra miisa 3.700 tao amin'ilay tetikasa prospéraire na ny programme de soutien au pôle de micro-entreprises rurales et aux activités régionales. Tetikasa niarahana tamin'ny ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny any ambanivohitra. Maro no zavatra andrasana amin'ireo ankizy nivoaka ireo ary misy ny tosika omena azy ireo isan'izany ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny sehatra ny fambolena. Ya maromaro le dingana sy le pekady natao ny zava-dehibe aloha le fahalalana raha vao tsy manana fahalalana zany tanora tsy afaka mandroso izy zay zany eo amin'ny 4 bolana enim-bolana eo zany mandray izay fahalalana ara-teknika zay dia miditra amin'ny lesaka ataontsika hoe fitantanana zany erina hoe feno izay fahalalana sy fahaizana zay zany dia miditra amin'ny fampitaovana amiana fitaovana zany zareo ahafahany manomboka liseam-periny dia manampy an'zareo amin'izay zany zay mampifandray an'zareo amin'ny tsena izy moa le tsena resantsika eto tsena zany ankabeazany dia ny mpandraraha izay mila le vokatra afaka manao fifanarahana maharitra amin'ireo tanora ireo na vondron'ny tanora ireo. Ny 7.20 isanjato n'ireo mpianatra ireo no nanaraka ny fiofanana eo amin'ny sehatra ny fambolena, 7.20 isanjato asa tanana ary 2.20 isanjato ny sehatra ny raraha. Iasa ho an'ny tenany manokana entana ampivoarana ny tantsaha namana no tanjon'izy ireo aorian'izao tetikasa izao. Raha ny fanazavana azo fanantenan'ireo mpikarakara ny ampiroborobo ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ireo mpianatra vao nivoaka ireo. Makasika kosa ny resaka fiarovana ny volana novambra ho avy izao no anomboka ampiatra ny diplôme licence en sciences de la défense ny ao amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Efa misy ny fifanaovatsy ny fiaramiasa makasika izany ny arahan'ny akademia miaramila sy ny université Antananarivo ny ministera ny fiarovam-pirenena ary ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana regions ny volana May lasa teo araka izany no nanaovana izay fifanarahana izay ho amafisina kosa ny fipetra fandraisana ireo mpianatra manoloana izany ka ny fahasalamana sy ny faripahaizana no tena hojerena akaiky. Nidina tany an-toerana moa ny mpanao gazety teo tamin'ny fahitalavitra KOLO ka atao andretsalavo. Mpianatra manamboninahitra 7.10 menada tao amin'ny andeny mivantana fa 5.30 mitondra ny anarana iratra ny andeny iraisam-piadiana fa 8.20 izay mitondra ny anarana iraidi ary ny andeny manokana fa 20 mitondra ny anarana vangono no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny akademia miaramila ny zoma fa 5.20 ny volana jolay lasa teo. 7.20 amin'izy ireo no avy ao amin'ny andeny mivantana ary ahitana manamboninahitra vahiny enina avy any Togo sy Niger ary vehivavy enina. Izy ireo no vehivavy voalohany nanaraka fiofanana 3 taona tao amin'ny andeny mivantana, 7 ny tao amin'ny andeny iraisam-piadiana ary 12 ny tao amin'ny andeny manokana izay mpitsabo avokoa. Manapaiza manokana amin'ny fitsabonana ny taolana tapaka, ny aretina mpahazo ny atido ary mpitsabo mpanao fitiliana, mpitsabo nify 3 ary mpitsabo tsotra 9. Tamin'ity taona ity no voalohany misy fiarahamiasa voalohany teo amin'ny université Antananarivo sy ny akademia miaramila mba mifanatsarana ny fiofanana eto ary mba afahana mamoaka diplôma atsoatsy momban'ny master en sciences de défense eto amin'ny akademia miaramila tairahany amin'ny université Antananarivo. Makasitraka makatena ny ministerany fampianarana maratonga ambony sy ny fikarohana scientifique
politika izay ny amin'izany. Ny alohan'ny fametrahana ny galonan'ireo andiany nivoaka, nisy ny fanaovana batemy ny andiany mivantana fa 7 sy ny andiany manokana fa 20. Nisy ihany koa ny famondrana antsilava teo amin'ny ombomanga ny andiany mivantana fa 5 sy ny andiany mivantana fa 9. Araka ny fomba mampanao teo anivon'ny sekoly ihany koa dia nisy ny famondrana faneva ny sekoly. Ny io fotoan-dehibe io ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateny izay nataony no nanamafisany ny mahazava-dehibe ny tafika eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena. Manana didy amin'izany isika, manana didy amin'izany anareo ary tompony amerina izany eo amin'ny vahoaka isanandro mamoy izany hevitra izany eo amin'ny vahoaka. Andro any dia mibaiko anareo satria mbola betsaka ny fitarainana tonga ty amiko indrindra tao izay kasika ireo kolikoly indrindra eny an-dalana eny amin'ireo lalana maro samihafa famezivezeny olona eto amin'ny firenenity mamibaiko anareo andray andraikitra anafonana izy ireny ary andray andraikitra anasazy ireo miaradi amintsika miaradi aminareo ao anatin'ny tompotafika izay misy anareo mba hampitsahatra izany ary tsy salasala anasazy ireo voakasika izany. Nandritra ny fizarana ny diploman'ireo mpianatra manana amboninahitra izay nosalorana galona no nataony fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampianarana vaovao fanampiny apetraka sy ampiarina ao amin'ny sekoly manomboka ny volana novambra ho avy izao izay nataony ny komandiny ny sekoly. Tonga nanotrona izany tany atoerana ireo solitelan'ny mpampianatra avy eny amin'ny oniversite Antananarivo. Ny lafin'ny kolotsaina kosa indray no aniosantsika izao fampahalalam-baovao izao 20 Jolay androany no nosafidian'ireo taranaka andrina sy zanatra navallo ankalazana ny taom-baovao malagasy na ny alamadybe izany. Toy ny isataona moa dia teny amin'ny tanàna ny Nosy Manjaka no nankalazan'izy ireo izany manam-pahefana taranaka andrina sy ponina marobe no tonga nanatrika izany fankalazana izany. Ny andindininy. Hirahira sy fanentanana maro isan-karazany no nentin'ny zanatra navalona sy ny namana nanomboana ny tontolo androandroany. Daty izay ankalazan'izy ireo ny taom-baovao malagasy. Tetỳ Nosy Manjaka no nanatanterahana ny fety ity tanàna ity izay toerana ilevenan'ny ranavalo tsy mitovy amin'andrina ray aman-dreny be nyreto mpikarakara ny alamady be ireto. Voalohany indrindra aloha dia miarabany ambany lanitra tratran'izao taona vaovao izao dia ny taona alamady, ny volana alamady ary ny andro alamady. Enganie mba no soa amin'izay no an'ity tanindrazantsika ity sy ho an'ity fireneny ity ary indrindrindrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Aoko izay ny fifandrafiana, aoko izay ny fanaratsiana, aoko izay ny fifanenjehana. Fa ndao miaraka sika mianakavy fa ny fiarahantsika no hampandroso an'ity Madagasikara ity. Fomba efa nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny be mba entina ho fidiovana sy fanavaozana no anton'izao fankalazana izao. Izay no iantson'izy ireo izany ho taom-baovao. Efa hatramin'ny alina no natomboka ny hetsika dety. Nisy ny fanadiovana tamin'ny alalan'ny afo, androany kosa dia tamin'ny alalan'ny tsodrano no nanatanterahana izany. Na dia efa nisy aza ny fankalazan'ny olona sasany taom-baovao malagasy tamin'ny volana martsa lasa teo. Tsy mametraka olana amin'izany ireto taranaka andrina karakara ny alamady be ireto. Eo amin'ny loharano fahalalana no tsy mitovy. Misy fahalalana eto Madagasikara avy amin'ny jiosy, dia misy fahalalana avy amin'ny arabo, dia misy fahalalana avy amin'ny afrikanina. Ireo fahalalana dia misy ihany koa avy amin'izareo indianina, dia misy avy amin'izareo sinoa. Dia miampy ny antsika malagasy efa teto. Dia arakaraka le loharano-pahalalana ampiarina zany no mamaritra le fomba fa everiko hoe azo ifampiresahana io sy ifanakalozana. Fiaraha-misakafo no nanohizan'ireo taranaka andrina ny fety. Omby roa kosa no novonoina ka nozaraina tamin'ireo vahoaka ponina ety amin'ny manodidina.
Mazatra anao isaky ny asabotsy tahaka izao ny manaraka ny isanam-pandaharana question d'actu eto amin'ny fahitalavitrak'olo vahiny sitraka revinarson anatin'izany isanam-pandaharana izany ary Andriamatoa Amelo Charles izay mpikambana ao amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra mahazo vatsim-pianarana any ivelany. Iresaka indrindra mahakasika ny olan'ny mpianatra any Chine izay mbola tsy nahazo vatsim-pianarana efa ho 30 volana izao. Arao vetrany ara. Defa merabantsika rehetra ny atokantrano any mpanaraka ny zanam-pandaharana question d'actu izay arahinao ao aoriana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV isaky ny asabotsy. Ho anty andro anty mivahiny ato anatin'ny fandaharana Andriamatoa Amelo Charles izay avy amin'ny fikambanan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra nahazo vatsim-pianarana any ivelany. Defa merabanao faly mandray anao ato anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Saotranao tompoko nandray anay dia miarabanao koa tompoko. Isan'ny mbola olana amin'izao fotoana izao mikasika nyireo mpianatra any Chine tao anatin'ny 30 volana izy ireo tsy nahazo vatsim-pianarana ahoana sy ahoana amin'izao fotoana izao tompoko mikasika ny vaovao farany momba azy ireo. Ny vaovao vao milatsaka dia misy olana goavana mikasika ny université ny Hangzhou, Nanji, Nimbo satria ny sy négociation nentin'ny conseil culturel ny ambassade manoloana ny tarainan'ireo ankizy ireo dia tonga tany an-toerana mihitsy mifampiresaka tamin'ny vice président ny université n'ireo université tsirairay avy ireo satria mifanakaiky ireo toerana ireo dia tsy nahitana fahombiazana. Ny vokatrin'izay dia voaroaka miala amin'ny trano ny ankizy na dia mbola vakansy ary tsy mahazo visa dia mitarika avy hatrany ny tsy mahara-dalàna azy eo anatria ny fanjakana sinoa ka raha misy sanatria ny fisavana passeport tampoka dia voasambotra ireo ary mandoso sazy lafo dia lafo zay vao maika nahirana koa. Mety misy firy ny voakasika an'izay olana zay inona ny dingana efa nataonareo zany ety atoerana manoloana an'izay zava-misy any Chine zay? Eo amin'ny 30 eo angamba latsaka kely ireo ankizy ireo satria université telo moa le izy. Ny efa nataonay talohany izao nitrangany izao olana izao efa taoko efa 10 andro mahery 12 andro no nihonanay tamin'ny premier ministre sy ny ministre ny fampianarana. Ny azo tsoana tamin'ireo fionana ireo dia vonona ny fanjakana hanome vola hamaha ny olan'ny mpianatra ary ny famaritana nomendry zareo tao amin'ny ministère ny fampianarana dia ny hoe hanome vola manodidididina ny 30 n'le vola ny sinoa tokony aloha no homendry zareo. Kanefa efa taloha zay fa izao zavatra vaovao milatsaka zao mbola ny dirikaby no azonay tamin'iny herinandro lasa iny dia hampita amin'ny tompon'andraikitra mahefa. Milaza ianao tao hoe 30 no alohan'ny fanjakana malagasy araky ny fifanarahana izay efa natao ahoana sy ahoana kosa ny ambon'ireo vola ireo satria raha izany hoe vatsim-pianarana 30 volana tsy voaloha izany betsaka ihany izay aiza ho aiza izany ireo 70 tsy voaloha ireo iza no andoha azy? Eny tompoko araka ny teny fampanantenana nomendry zareo ao amin'ny ministeranay dia fanapahan-kevitra manokana avy aty an-toerana avy aty Madagasikara no manao io versement ny vola eo amin'ny 30% io fa tsy nisy fampirarana tamin'ny sinoa io aloha. Kanefa afaka manao négociation avy hatrany ny fanjakana raha vao misy fihetsika mba hitan'ny sinoa hoe mandoha vola ry zareo.
ohatra ny lazainy tao amin'la université manana olana dia ny hoe farafaratsiny raha mandoa ny enim-bolona ny trosandry zareo zany hoe trosa semestriel amin'ny taona ho avy amin'ny année universitaire le ho avy io zany hoe 2014 2015 tsy ao anatin'ny trosa taloha dia manaiky ireo université ireo handray ny ankizy indray ary hanome visa azy nefa ny valiteny heninay zany dia hoe raha vola avy hatrany dia tsy mbola misy eo am-pelantanana fa mbola iandry ny loi de finance rectificative ny sinoa nefa tsy mahandry fa efa ela loatra zany zavatra zany amin'izao koa mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra ireo mpianatra zany hoe ahoana zany mety hoe fiatrehana ny toam-pianarana manaraka ho an'ireo mpianatra izay mbola tsy voaroaka eny tompoko ny ho an'ny mpianatra izay voaroaka aloha zany amin'izao fialan-tsasatra izao dia vao maika olana satria misy amin'ireo mpianatra ireo mba mijery ny namany amin'ny province hafa zany any izy mba mialokaloka ka raha tsisy namany eo an-toerana mba hialokalofany aloha dia vao maika ro tena sahirana ho an'ireo zay mbola tsy manana olana dia manaitra ny fanjakana izy hay satria dingana voalohany izao fandroana ny ankizy amin'ny université telo ireo fa ho avy koa ny an'ny sasany satria raha vao tsy misy fietsika tsapany sinoa fa misy fahavononana ny fanjakana malagasy dia horoahany avokoa ireo ankizy ireo nisy ihany koa le mpianatra narary aiza ho aiza ny fahasalamany amin'izao fotoana izao manahoana sy ahoana koa momba ny saran'ny fitsaboana natao azy ireo ireo ankizy narary dia anankiroa no tena fantatra ny fahatelo moa satria narary saina dia ny omeny assurance-ny hody aty Madagasikara aloha akarivotra ho ankaiky ny ray aman-dreniny fa le anankiroa fandidina aloha ny voalohany izay tena sarotra tokoa nandaniana vola tsy toko tsy forohana ary ny mpianatra étranger vahiny no nanampy ny mpianatra malagasy ho amin'ny fandidinana io zazy io teo zany dia isaorana ny assurance fa niantoka ny assurance sinoa zany niantoka hatrany amin'ny 50 tapitrisa ariary ary io no azony omena faratampony any amin'ry zareo kanefa ny dépense mbola mihoatra an'izany satria mbola mitohy ny fitsaboana io zazy io efa na dia tsy afaka mihetsika paralysé izy zany amin'izao fotoana zao dia efa manomboka miteny le anankiray indray nefa dia problème na tsinay lokany tsinainy dia ny atsara kely izy teo dia tamin'ny herinandro niona tamin'ny mamany dia manao réussite indray io problème na tsinay io raha saizay mikasika an'ireo mpianatra any Chine manahoana kosa no an'ireo firenen-kafa ve zany tsisy olana sa hoe mandeha tsara daholo ny vatsim-pianarana tena misy olana koa ny Frantsa zao dia efa mitaraina mafy ny ray aman-dreny fa ny système français zany dia ohatrohatran'izao rehefa tsy mandefa vola 650 € au moins any amin'ny compte-n'le zaza ny ray aman-dreny na ny fanjakana zay tompony fanomezana bourse montant 650 € io dia tsy omeny préfecture any Frantsa visa ireo zaza ireo lasa clandestin misy koa dia tsy afaka manao inscription avy hatrany ny any États-Unis amin'izao fotoana zao misy ankizy anankiray boursier ny État malagasy misy tovy amin'izay koa ny any Canada ny système dia hoe ny atsasany vola alohan'ny fanjakana malagasy ny atsasany vola boursany alohany firenena amerikana tsy voalohany any malagasy dia tsy navelany amerikana noho fianarana antsony le zaza mampalahelo zany
ka dia manao antsoavo zay ray aman-dreny a mba ho jerena ireo olana ireo. Eny ara dia izay ihany koa no anakatonantsika ny fandaharana question d'actu ho an'ity androany ity saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia manome fotoananao amin'ny sabotsy toy izao indray veloma tompoko. Saotra tompoko. Izay no mahakasika niny zanam-pandaharana question d'actu iny izay noteteriny sitraka ravonarison tamintsika fa hoitoizitsika kosa ny fampahalalam-baovao indrindra ny maresaka amin'ny ivelany raha ao proche orient ao samy manaiky ny ampitsahatra ny ady mandritra ny 12 ora ny Hamas sy ny tafika israeliana na izany aza mbola sarotra ny toedraraha nanamoaka hatrany ny fanelanelana diplomatika iraisam-pirenena hatramin'ny nanomboan'ity fampiatoana ny ady ity razana maro no tafavoaka tamin'ireo trano rotiky ny bomba fanadidina no misy ny France 24. 12 ora tsy misy erisetra nanomboka tamin'ny 7 ora maraina tany an-toerana ny ato avokoa ny fifandarofana bomba ataon'ny tafika israeliana sy ny Hamas Gaza vokatry ny ezaka nataon'ny vondrona iraisam-pirenena ezaka izay mbola tsy tonga amin'ny fampitsarana maharitra ny ady izay namoizana ain'olona 700 mahery hatreto alina no nanaiky ity sosikevitra fampiatoana ity ny Hamas izay narahany tafika israeliana ihany koa saingy ity farany izay nametraka fepetra amin'ny fanajana izany fampiatoana izany mba tsy hidirana indray amin'ny fandarofana bomba. Tsy tena fampitsarana ady ity napetraka androany ity fa fampiatoana mba ahafahan'ireo olon-tsotra manangona sakafo sy izay rehetra ilainy ary koa mamoaka ireo razana taraiky anatin'ireny tranondrava ny bomba ireny. Fampiatoana izay voafetra ihany araka izany mitohy hatrany ny adevitra amin'ny fanelanelana diplomatika iraisam-pirenena ametrahana ny fandriampahalemana maharitra ao Proche-Orient. Efatra maraina teo no nivory ao Paris ireo ministrin-draraham-bahiny avy amin'ny firenena maro toy ny États-Unis, Qatar, Turquie sy ny firenena Europeana maro miaraka amin'ny Catherine Ashton solitena ny vondrona Europeana misahana ny politika iraisam-pirenena tanjona amahana ny olana ao Gaza. Etsekilany tsy nanaiky ny fanapahan-kevitry ny prefekturan'ny polisy ao Paris ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny Palestina amin'ny erisetra misy ao Gaza amin'izao fotoana izao. Mpitandro ny filaminana 500 kosa no naparitaka androany ao Paris mba tsy hisian'ny fioaram-pefy toy ny tamin'ny heriny. Tapitra ny fampahalalam-baovao teo amin'ny fahitalavitra kolo tamin'ity takariva ity aza tonoina fa misy vaovao ny fahitalavitra kolo isaky ny alahady izany hoe rampitso izany dia misy izay fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo izay dia iny ihany koa tompokilasy toboavy no entiko manakatona sy mamarina izao fampahalalam-baovao izao ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.